Elany andrasana no sady efa tena maro ireo izay niandry ny fahatongavany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron izay nilaza fa ho tonga hitsidika ny Madagasikara ary dia tena tonga tokoa izy tamin'iny androny omaly iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny akony diany Emmanuel Macron tao Madagasikara no tena iompanan-tsika ato anatin'ity video ity. Talohany hahatongavany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia nilaza ramatoa Lova Hasnirina fa mety fampiresahan'ny filoha roa tonta ny mahakasika ny Îles Éparses. Mety fampiresahan'ny filoha roa tonta ny Îles Éparses hoy ramatoa Lova Hasnirina Ranormaro izay mpitondra tenin'ny filohan'ny Repoblika sady taleny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny fiadedianan'ny Repoblika raha ny vahiny tao amin'ny vaovao an-tsary ny televizion nasionaly malagasy ny tenany. Nanazavany mahakasika ny fanomanana farany momba ny fitsidihana ara-panjakana izay ataony filoha frantsay ao Madagasikara sy ny fiorana tampony seho imo ny tenany tamin'izany. No amafisiny ramatoa Lova Hasnirina fa zava-dehibe ho an'ny filoha Rajoelina io raharaha Îles Éparses io ary ankoatra ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka dia izy rery no nasahy nitaky ny famerenana izany teo anivon'ny filoha frantsay. Efa nisy mihitsy ny voamera sy ny komity manokana izay natsangana ho fanatanterahana ny fampiresahana voalohany mahakasika an'izay nosy manodidina izay. Mino aho fa ho resahan'izy mirahalahy izany amin'izao fihaonana izao araky ny fanazavana ramatoa Lova Hasnirina Ranormaro tao amin'ny fahitalavitra izay. Tonga tokoa mantsy ny fotoana ary tonga tao Madagasikara ny filoha Emmanuel Macron sy ny vadiny tamin'iny androny omaly iny ary nitsidika ny lapany avoloha ny filoha frantsay mivady sy ireo délégation miaraka amin'ny rehetra tamin'io fotoana io. Somary niavaka ny arofenitra tamin'ny fandraisana azy ireo. Nisy ny fanapoahana tafondro maromaro. Taorian'izay dia ny safo ny andian-tafika ireo filoha roa tonta ary noredoniny ny hiram-pirenena. Marina fa efa manatanteraka ny fihaonana tampony mivantana ireo filoham-pirenena roa tonta ireo tamin'iny androny omaly iny. Taorian'izay dia nisy ny fanaovan-tsonia izay fanaraham-piarah-miasa ary nitohy nizotra nakany amin'ny lapany andafy avaratra izy ireo mba hitafa amin'ireo tanora avy amin'ny lafy valiny nosy mahakasika ny fampandrosoana izay. Nandritra izay fihaonan'izy roa lahy ireto izay dia teboka maromaro no voaresaka ary teo amin'ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy la Frantsa avokoa izay teboka rehetra voaresaka izay. Fa teboka iray lehibe izay napetraky ny filoha frantsay ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany toy ny terrary izay misy ao Madagasikara ao. Misy adimy ny fiarah-miasa izay noresahany Andry Rajoelina nandritra ny fivorina teny avoloha izay tsy inona fa resaka momba ny fotodrafitrasa, ny fampiofanana, ny fahasalamana, ny fambolena sy ny fitaterana ary ny herinaratra. Isan'ny teboka iray lehibe izay fahenina sady lehibe indrindra kosa napetraky ny filoha Emmanuel Macron ny mahakasika ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany toy ny terrary izay efa nambarany efa hatramin'izay ary voaresaka tao anatin'izany ihany koa ny mahakasika ny raharaha base toliara. Raha izany ambetindresaka izany sy no fakafakaina ary dinihana lalina dia toa rezare frantsay foana izany no tena mahazo tombontsoa betsaka raha izay resaky ny filoha frantsay izay no tena hodinihana akaiky. Eny ekena fa mahazo tombony ihany ny Madagasikara
fa kosa ny an'zareo frantsay dia efa vitany kajikajy hatrany ampiantohana ny zavatra izay tiana hatongavana. Samy ny andry avokoa ny malagasy rehetra ny mahakasika an'ilay îles éparses ary nanantena fatratra ny malagasy tao anatin'izay fionana izay fa mety ho averina amin'izay ilay îles éparses izay efa ilany andrasan'ny malagasy rehetra izany îles éparses izay voamarina fa nosy izay ho an'ny Madagasikara izay. Samy nametraka ny fantaninany rehetra ny mahakasika ny hoe tena ho sahy taky an'ilay îles éparses ve Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina nandritra iny fionan'izy roa lahy iny sa ahoana no mety ny zava-misy tao anatin'izay fionan'izy ireo izay. Isan'ny naneho ny heviny mahakasika an'izay fitakiana any îles éparses izay moa Andriamatoa Rosy Rahasamanana Paul Bert na ihany koa solombavambahoaka Rosy teo aloha izay tao am-pejiny tao nilaza mazava tsara fa miandry anao ny malagasy rehetra amin'izao fahatongavanao izao ary miandry ihany koa izahay amin'ny fitakiana ilay îles éparses izay efa niandrasanay efa hatramin'izay araky ny nambarany hatrany. Mino somatoky izahay fa ho sahy taky an'izany ny filoham-pirenenanay araky ny nambarany Rosy Rahasamanana Paul Bert tao amin'ny pejiny tao raha naneho ny heviny izy mahakasika an'izay fa tongavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao Madagasikara izay. Eny nasiana resaka ihany ny mahakasika any îles éparses fa tsy arakaraky ny nandrasan'ny be sy ny maro amin'izay fitakiana îles éparses izay ny zava-misy satria raha ny fantatra dia any amin'ny 3 Jona 2024 ny commission mixte no hivory any Paris momba ny îles éparses izay hifampidinana ny firenena roa tonta. Vaovao isan'ny andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao nandritra iny fandalovan'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron iny moa izany resaka îles éparses izany. Ity filoha frantsay ity moa no nanambara an'io fandaharam-potoana io izay mahakasika ny îles éparses io tamin'iny andron'io omaly iny nandritra ny lahateniny raha toaka tsy nahenona resaka mikasika izany kosa ny teo ankilany izay izany hoe filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra izay resaresaka ny fanaovan'izy ireo izay. Vantany voanandrean'izany ny rehetra dia samy nametratra mpanotaniana ary samy naneho ny heviny avokoa amin'ilay manao hoe fampandriana andrisa ve sa zavatra tena hodinihana lalina marina ny mahakasika an'izay îles éparses izay sa fialana bala fotsiny amin'ny tsy hanomezana an'izay îles éparses izay no antony nahatonga an'izao fanapahan-kevitra ny hoe any amin'ny 3 Jona vao hisy sy ny dinidinika mahakasika an'izay îles éparses izay. Tena sarotra tokoa ve ny hamerenana an'izay îles éparses izay ho an'ny Madagasikara sa inona no tena tiana hahatongavana ny amin'izay mahakasika ny îles éparses izay. Tsy afaka miteniny marina mazava mahakasika an'izany ve ny filoha frantsay raha toa ka tsy te hamerina an'ilay îles éparses amin'izay mantsy mba fantatra mazava ny tena fanapahan-kevitra farany izay raisin'izy ireo. Mbola sarotra araka izany ny ahafahana manantena fa tena hiverina ho an'ny Madagasikara ilay îles éparses izay efa niadina hatramin'izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.